reto a. Eto am-piandohana aloha dia mirary fiononana feno ho anareo rehetrarehetra izay maty havana, maty zanaka, rahalahy, anabavy. Tena roviana reto vao iorany ao Madagasikara ao a. Roviana vao izy fivoarana ny any amin'ny fitsaboana any amin'ireny hopitalim-panjakana ireny. Tsy haiko hoe mandry tsara ny eritreritra an'ilay mpitsabo a, ilay dokotera censé hoe amelain'olona tsy nasa tao amin'ny agera tao, nitenen'ilay maman'ilay zaza maty androany. Mpitsabo ianao tompoko a, dia misy renim-pianakaviana désespéré ao a, satria sempotra ny zanany a. Plus nyzany raha araka fanazavana an'ilay situation a, dia eo amin'ny tany ilay zaza ny matory satria feno marary ny hopitaly. Dia na dia hoe feno marary aza ve ny hopitaly dia mampitsabo anao. Ianao ny tsy nitenena an'io asanao io e, fa mampitsabo anao. Dia le reny eo a, efa désespéré mahita ny zanany sempotra, mahita ny zanany mialaina, dia sahanao mamoaka vava hoe tsy jeren'ilay zaza marary ianao raha tsy mivoaka. Le reny tsy haiko hoe olona mba manan-janaka ihany ve, olona mba manana fosy fanahy mitempo ihany ve, dia mahavita an'izany. Mialatsiny fa tena tohina loatra ny foko. Na dia tsy nanona ny anaranao ary le renim-pianakaviana dia mino fa mahatsapa tena tsara izay olona izay, izay dokotera izay, izay mpiasan'ny fahasalamana izay. Dia tsy haiko hoe mandry tsara ve ny eritreritranao manohy ny asa mampitsabo anao a, tao aorian'ny zavatra fihetsika izay mandratra nataonao. Dia maty izao ilay olona tsy nirarahinao, maty izao ilay olona niteneninao hoe tsy hijery ianao raha tsy mivoaka ilay reniny, maty izao ilay olona niteneninao hoe tsy izy irery ny marary. Dia mandry tsara ny sainao manohy ny asanao. Ary izao marina fa hoe teny amin'ilay fety a, teny Ambohimalaza netombohan'ilay zavatra, netombohan'ny aretina, netombohan'ny nitarika ny fahafatesana sotr'izany. Fa tadio fa tompon'andraikitra tsy afa-miala ianareo mpiasan'ny hopitaly, ianareo mpiasan'ny fahasalamana, ianareo mpitsabo. Tsy afa-miala ary tsy afa-manasa tanana amin'ny ainona latsaka nareo satria ny tandrevaka ataonareo ihany koa dia isan'ny enjeu mahavelona na mahafaty olona anankiray miditra hopitaly. Tsy vao tamin'ity cas ity fa tena mino fa izay efa niaran'izany a, ary mino fa tsy vitsy, betsaka ny olona hiarany tsindry azo leny, tsindry efa lavo rehefa miditra amin'ireny hopitalim-panjakana ireny. Rehefa hoe tsy manam-bola ohatra, na ohatra hoe tsy mahafatapatatra olona ao amin'ny hopitaly na ohatr'izany, dia tena ohatran'ireny bozaka manahatra ireny ny anaovanareo mpitsabo, ny anaovanareo mpitsabo ao amin'ny hopitaly ao, indrindra tononko manokana eo amin'ny agera ao a, marary efa mialaina, marary efa kely aina miady amin'ny fahafatesana, marary efa tsy manam-pidiny. Fa noho ianareo mpitsabo dia mba miandrandra fitsaboana avy aminareo ilay olona. Fa anaovanareo toetra nalika, anaovanareo toetra nalika gasy satria tsy haiko e, tsy haiko hoe asa raha mba olona akaiky anareo natao an'izany dia zakanareo ve tsy avako ireo a, tsy mahafantatra an'ireo olo ireo a. Fa mifoha maha-olombelona mandinika hoe raha ianao no eo amin'izany situation izany dia mba ahoana ny fomba fahatsapanao sy fiainanao an'izany. Fa tompon'andraikitra tsy afa-miala amin'ny ain'olona latsaka nareo mpitsabo ireo. Za tsy miteny hoe mpitsabo rehetrarehetra manao an'izany daholo, fa tena misy kosa e, misy kosa nareo dokotera mpitsabo. Tsy voatery amin'ny agera fa be dia be tena hoe manalika olona. Rehefa misy olona marary, indrindra moa ka hoe mavomavo na avy any ambanivohitra na hoe tsy manam-bola na hoe tsy fantatro, be dia be ny zavatra mitranga ohatr'izany. Fa ilay izy moa izany ohatran'ny efa zavatra normalisena hoe ohatr'izay rehefa any amin'ny hopitalim-panjakana, na tsy any amin'ny hopitalim-panjakana fa dia efa ohatr'izay izany. Satria tsy manam-pidiny rehefa marary fa tsy maintsy miankina aminao mpitsabo a, miankina aminao mpitsabo.
dia hanaovanareo toetra ohatr'izany ny olona. Marary ny fo, marary fo mandinika mahazo ny mpiray tanindrazana. Marary fo hoe androany aloha zareo dia raha pitso indray iza indray no tratran'izay dia tsy hijanona mihitsy fa ohatr'izany foana. Roviana vao isy fiovana, roviana vao isy ho tonga saina andraikitra, roviana vao isy fidina ny fotony tena hijerevana fomba fitsaboana ao, mifamonoana olona ao. Hain'olona le resaka eto fa tsy hoe voalavo voampozina akory. Mba hatavaraka ny tokony ho izy reto ny asanareo a. Marina fa hoe na dia hoe ao anaty pression ohatr'izany ary a, mba adiny kely ihany ny vavavoaka, mba eritrereto kely ihany ny fihetsika atao, satria ireo marary ireo olombelona, fa tsy hoe rehefa marary zareo dia mivadika alika na mivadika voalavo na tsy fantatro dia ataonareo an'izay itiavanareo anazy dia teneninareo an'izay tianareo tenenina dia tsisy conscience mihitsy nareo. Dia izao maty izao izy da zanak'an'iny ramatoa iny, maty daholo izy menata. Dia milamin-tsaina tsara ianao dokotera namoaka taim-bava taminy e. Miala tsiny va, tsy haiko e, tena tsy vitako intsony ny angina manoloana an'ilay izy fa manan-janaka a, dia mandinika sanatria izany. Mieritreritra hoe raha ny zanako ny ataon'olona an'izany a, raha izaho miaina an'izany a, mafy ny mahazo ny malagasy, mafy. Roviana ny fanjakana vao andray andraikitra, roviana vao tsy haiko e, tsy haiko. Hamaranako azy fa sao hiteniteny foana eto amin'ny farany, tsy haiko na 2 na 5 izao ny olona maty a. Dia manaitra anareo fanjakana tompoko, ianareo tompon'andraikitra rehetra reo a, avoahy ny marina, manana droit hahalala ny marina ny fianakavian'ny victime, manana droit hahalala ny marina ny malagasy, avoahy ny marina fa aza avela iorooro saina ny vahoaka hoe fa inona ny zava-misy. Izao hatramin'ny ny asan'ny malagasy maro anisa izay misehatra amin'ny fivarotana sakafo rehetra maty daholo, ary tsy handram-piadanana mihitsy ny maty raha toa ka tsy avoakanareo ny zavatra marina. Aza miray tsikombakomba, aza miray tsikombakomba amin'ny famonoan'olona fa avoahy ny marina. Mahafaty ny fanampozinana fa mahafaty koa ny fahanginana. Dia tadio fa raha mihosina eo amin'ny tananareo tsy afaka mihain'ireo olona ireo, ho anareo izay minia mangina, ho anareo izay minia manafina ny zavatra tena misy marina. Izay va mirary fiononana feno amin'ny fianakaviana manontolo dia miala tsiny fa somary sen-doatra kely ny fo, fa tsy maintsy miteny. Raha tsy hiteny ary tsika dia iza ny andrasantsika hiteny, dia anaiky an'izao foana ve, anaiky an'izao situation izao foana ve, tsy voatam'izao fa efa be dia be loatra, fa tena hoe feno ny kapoaka. Sahy miteny, avoahy marina.